Finaritra mifankahita amintsika rehetra amin'ny alalan'ny pejy dia manona ny fiadanan'i Jesosy Kristy mamirapiratra eo amin'ny voninahiny ho antsika rehetra izay tia famarinana sy tia mikatsaka hatrany ny sitrapon'Andriamanitra. Finaritra tompoko lahy, finaritra tompoko vavy. Anio dia resaka lohahevitra anankiray isika. Dia tsinona zany fa lohahevitra momba ny fanasitranana araka ny lohateny izay hitantsika atsidiko eo amin'ny topika izany. Niainga tamin'ny tsoakevitra nitsoahako tamina fiangaviana mpanaraka ny pejy mpino tahaka anao izay efa mpifandray ao anatin'izay fikirakirana ny fitiavana ty alalan'ny sitrapon'Andriamanitra izay no nitondrako amin'ity tsoakevitra ity. Dia tahaka izao lay etaetapony lay mpino. Zaho izy misy zavatra mamatotra, za misy aretina mamatotra ozy. Inona no ataoko? Aiza ny fiangonanao? Aiza no ahitako anao? Zany hoe misy fiangaviana be zany ao anatin'ilay ranabavy. Dia izay no valitsika atao anatin'ity topika ity hoe taky ny ahoana ny fipetraky ny herin'ny filazontsara manoloana ny fijalitsika ara-nofo, ara-panahy, ara-tsaina, manoloana ny trangana aretina, manepotra sy manery atsika, manandevo atsika ity amin'ity zao tontolo zao ity, satria io tranga io cas io matetika dia micréer déstabilisation, manepotra atsika, mahatonga atsika ho reraka ao anatin'ny fanompoantsika. Vavaka sika. Misaotra anao zay masina tsy to fa mamirapiratra foana ianao ary zay famirapiratranao zay no mbola antony fifampizarana eto. Anio raha andinika aloha hevitra anankiray zay ray masina tsy to dia ny anaran'i Jesosy Kristy no proclamenay avy hatrany hoentinay misitraka ny fotoana rehetra, hoentinay mitondra fifampizarana, hoentinay mitondra tsoakevitra amin'ny alalan'ny fahendrena. Baiboly témoignage izay napetraka ao ho fianarana ho anay. Mangataka ny fahefanao hifehy ny contexte rehetra, hifehy ny tontolo rehetra, tsy hahafahanay midérapia ao anatin'ny fifampizarana. Ary ny raha maherinao ny herin'ny hazo fijaliana, ny fitsangananao tamin'ny maty, ilay raha fanekena vaovao, ilay tenanao ny voninahitra mifamatotra amin'izany no proclameko ahafahan'ny fampitana sy ny fandraisanay ny herin'ny filazantsara sy ny zavatra mifandraika amin'izany indrindra ny herin'ny sitraponao atao anatin'ny fizarana izay fahefanao zay no proclameko mba tsy hahafahan'ny démonie manana accès any anatinay tsiraray avy amin'ny teny atao anatin'ny fandarana. Mihaja sy ny dera dia anao ray tsy to eo amin'ny seza fiandrianana. Jesosy Kristy no tompoka asian'ny vavaka. Alleluia. Enary tompoko. Ny zavatra tsara fantatsika aloha voalohany indrindra hoe rehefa marary isika dia mety ho ireto singa telo amin'ny vatantsika ireto no voakasiky ny aretina. Vatana fotsiny ny corps izany, ny saina ihany koa mety hany no iantefan'ny aretina na ara-panahy mihitsy. Vatana izy raha ohatra hoe reny le hoentitsika ilana fitsaboana, manantona docteur ireny sika, manantona mpanotra, manantona mpitsabo malagasy na mpimasy araky ny fandresen-dahatra ny tsirairay. Au niveau an'ny nofo izay. Fa na izany na tsy izany dia misy fandresen-dahatra tonga ny anatin'ny saina. Ary izay fandresen-dahatra ny anatin'ny saina izay no manosika ahy noho ilay fianjadin'ny aretina amin'ny tenako ka mahatonga ahy anao dingana hiroso ao anatin'ny antsoiko hoe fonoteny fandresen-dahatra. Tsy midika akory zay hoe fandresen-dahatra, midika fa fanasitranana, sitrana. Fa manomboka eo zany dia manao acte ny olona anankiray, manao dingana izy ho any amin'ny restauration, hitady fanasitranana. Au niveau an'ny vatana izay nresahantsika izay, dia tahaka izay ihany koa au niveau an'ny saina. Ny au niveau an'ny saina dia ny olona tsy milamin-tsaina,
olona misy areti-po olona misy émotion be olona hitanareo le mitomanimany lava mitsisy dikan'ireny na mitsikanikiany ny adala ihany ko ohatra de misy areti-tsaina ny olona misy égoïsme surdimensionné de misy areti-tsaina au niveau an'ny émotion zany fetseha-po tsy voafe misy aretina ihany ko any ary tena tokony hisy fanasitranana voaray andreny olona ireny ary ny fahatelo farany miakatra ny dimensiona dia ny aretina ara-panahy eo indray tsika de miresaka amin'ny olona andevonota izy rehetra manota no andevonota izany hoe misy ny esprit fatatsika ny esprit anankiroa angezabe entité Andriamanitra Yahweh Elohim Andriamanitra dia fanahy Jaona toko faefatra de misy ny fanahy fitony démonie fahafenony plénitude amin'ny maha fanaratsy azy de ireo no manandevo de izay rehetra manota no andevonota ireo ihany koa de mila fitsaboana ara-panahy ary amin'izay fotoana izay de misy ny karazan'olona toy ny hoe possédé misy ihany koa karazan'olona tsy possédé izy fatratra ny antsoina hoe devolo ny contrôle ohatran'ireny politicien reny ohatran'ny olona matanjaka be izy amin'ny resaka dogmatique amin'ny resaka religion ny athéisme ny antikristia reny mila fanasitranana ara-panahy tratra ny antsoina hoe devolo ny contrôle ireny olona ireny de izay ny fiseho an'ity aretina ity eo amin'ny tenatsika saina vatana fanahy voakasika avokoa zany avy atrana zany dia amaly an'ilay ranabavy tany amin'ny impio hoe aiza ny fiangonanao aiza ny toerana misy anao za te ho sitrana misy aretina mamatitra sy ny sisa rehetra tonga de message ny atsipoko ety am-piandohana hoe za tompoko ny antony nanokafako an'ity pejy ity dia tsy sehatra iantsoko anao hoe avy sitraniko avy ametrahako tanana avy hoetiko ambavaka avy izao sy izao fa za tompoko ny antony nanokafana an'ity pejy ity sy ny antson'Andriamanitra anahy dia mizara sy manao témoignage araky ny portion sombotsombo ihany ny fahalalantsika izay omen'Andriamanitra anahy araky ny alehibe ny fitiavany sy ny famindrapony de à partir an'izay no mitondra fizarana ho an'ny olona ary mitondra orientation toy ny hoe mametraka plaky ho an'ny olona anankiray mampitodika ny olona hibanjina any Jesosy Kristy misarika ny sain'ny olona manaitra mitsoka trompetra ny olona anankiray ary manala mihitsy an'izay hoe izaho izay zava-dehibe zay zavatra zareko aminao zay satria mialatsina hiteny an'ity be da be mihitsy ny fiangonana be da be mihitsy ny mpanompon'Andriamanitra mivantana na akolaka mivantana izy tena miteny mihitsy izy inona mararainao avianao entanam-bavaka avianao taon'izao avianao miatrahatana za tsy miteny hoe ratsy zany satria azadino fa misy ny fanomezam-pahasoavana misy ny ministère izay mifandraika amin'ity resaka fanasitranana ity tsy afaka anotsinotsинona an'izany ny tenako ary manoloana an'izay tranga izay sy izay fisina ao amin'ny soratra masina izay de mazava ny baiboly anefa mampianatra atsika ary manindry amin'za reto hoe iza ao toetra ny fanahy satria maro izy ny baiboly ny mpamitaka efa lasa any amin'izao tontolo zao iza ao toetra ny fanahy fa tsy ny vatana misy mantsy ny olona ohatra hoe mahita tatouage izy na mahita pandy izy na mahita ohatran'izany izy mahita fiakanjo izy iza ao toetra ny fanahy attention nefa fa ny fanahy no mivoaka ety ivelany ainsi de suite azonao reo tiako ambara fa manoloana an'izay fanazavako farany izay dia zava-dehibe ny révélation avy amin'Andriamanitra izay révélation zay par rapport am'ilay ohatra nazavaiko farany teo dia tsy izao no manindry hoe izao no mpamorona tsy izao no manipika hoe izao no mpanasitrana tsy izao no mametraka toy ny hoe publicité fankalazana tsy Andriamanitra zay tsy avy amin'ny Yahweh Elohim zay tsy Jesosy Kristy zay satria la endrika an'sehoan'i Jesosy Kristy de tao an-danitra tao izy tamin'ny voalohany teny tao amin'Andriamanitra ary ny teny dia Andriamanitra nafenina tao amin'ny voninahiny izy tao an-danitra tsika voaroka tao amin'ny sahany etena ary ny lelatsabatra miembiemby Genesis toko 7 nampisaraka atsika tamin'Andriamanitra tsy to
dia niafina tanteraka tamin'Andriamanitra isika fa noho ny fitiavan'Andriamanitra satria tsika nandova ota tao amin'ny sahany tena dia voaozina ny tany noho ianao lasa nisy aretina tamintsika lasa nisy ny atsembohan'ny tavatsika no hinanantsika sy ny sisa be da be mitoy amin'izay lasaka hoe ozona izay dia nipotra tao amin'ny vonany Andriamanitra ny serevele niala tao amin'izay seza fiandrianan'izay Andriamanitra tsy to niala tao amin'izay endrika Andriamanitra izay izy naka endrika zanaka naka endrika natao ambany kely noho ny anjely nitovy tamiko sy nitovy taminao hitondra fanasitranana voalohany indrindra ara-panahy ilay vatatsika izay simba tao amin'ny sahany tena ilay vatatsika lasa mpanota ilay vatatsika mpandova ota lay isika lay olona mpanota efa samy nanota avokoa izy bokin'ny Romanina tsy misy manina ny voninahitr'Andriamanitra na dia iray ary dia restauré an'izay izay ny antony révélation an Jesosy Kristy ary par rapport amin'izay zavatra nambarako izay zany dia hoy aho teo hoe ny fanasitranana dia ilay révélation ilay Jesosy Kristy misy révélé eo amin'ny fiainako eo amin'ny fiainan'ny olona anankiray eo amin'ny aretin'ny olona anankiray eo amin'ny falemen'ny olona anankiray fa tsy hoe izaho noho ny publicité anankiray na noho ny zavatra tsindrin'ny fiangonana anankiray na noho ny antoteny izay ataon'ny pastora anankiray sy ny sisa rehetra anankiray dia manatona mpanasitrana alleloia tsika zao raha mandinika ny olona tena hoe mahafey ny tontolon'ny fanasitranana ara-professiona zany resahantsika eto profession asa io misy hôpitaly io misy bureau kinésithérapeute io misy tsy fantatro hoe salon de massage ho andreo zay teo se détendre sy ny sisa rehetra ny olona tena professionnel mpiandraikitra ny asa ao anatin'ireny toerana ireny dia tsy mitondra seringy ohatra ny any amin'ny hôpitaly izy tsy lasa izy mandeha ny ampovoan'ny arabe dia mitondra seringy izy mitondra appareil IRM izy na mitondra appareil dentaire izy na mitondra sérum izy na mitondra zavatra ohatran'izany izy izy avianao tsaboana avianao sitranina avianao zao tsy manao an'izay izy satria izay ilay etika izay ilay compétence izay no mahampanasitra anazy dia izay ihany koa lay endrika Jesosy Kristy resahako aminao eto tsy hoe avianao sitraniko tsy hoe avianao ametrahako tanana malgré amin'izao vanim-potoana iresahantsika izao be da be ny fiangonana no tafiditra ao anatin'izany be da be ny olona no manao usurpation fonction bisopy pasteur mpanasitrana sy ny sisa rehetra araka ny etikany avy tiany ho samborina hoentiny manindry fa izy dia mpanasitrana zay mantsy ny sujet atsika eto raha diny atsika lay acte-ny Jesosy Kristy teo amin'ny hazo fijaliana misy resaka fanasitranana angezabe iny teo dia nanambara fa Jesosy Kristy dia natao ambany kely noho ny anjely izy natao nitovy tahaka amiko sy ianao izy tsy nisy nahalalana azy intsony hoe zanak'Andriamanitra tsy nisy hatsarana taminazy Isaia 7:5 vakeo tsy nisy nahafantarana azy intsony zany hoe nesorina ilay fitafiana zanak'Andriamanitra ary zay ny antony iny ny alany tao an-danitra tao nesorina ilay endrika mahazanak'Andriamanitra azy ary raha tadidinareo ny antsoantson'i Jesosy Kristy teo amin'ny hazo fijaliana dia hoy izy hoe raiko nahoanany dia mahafoy ahy ianao zany hoe eo zany dia misy an'ilay séparation an Jesosy Kristy ray sy lay izy Jesosy Kristy zanak'Andriamanitra tena hoe abandonné total dia raha vakinao lay Isaia dia natao tsinitsina izy nororana izy nokapohana izy noratrana izy mitondra ny aretitsika mitondra ny rofotsika mitondra ny alahelontsika mitondra ny ty sujet resahantsika ity nitondra ny zavatra rehetra izay mahatonga ny déstabilisation atsika amin'ny fifandraisantsika amin'Andriamanitra zany hoe le passage ny Jesosy Kristy teo amin'ny hazo fijaliana zany dia déstabiliser tsy ao
zay le hoe abandonné total Jesosy Kristy. Raiko tsy mpandainy Jesosy fa matoy izy ny teny hoe raiko nahoanany de mahafoy ahy ianao, dia tena hoe séparé tamin'ny ray mihitsy zany izy, tafasaraka tamin'ny ray tsy toy izy. Alleloia. Ny dika amin'izay de hoe io zany misy an Jesosy Kristy natao tsinotsinona, io misy an Jesosy Kristy nororaina, noratraina, tsy nisy nahafantarana azy tsony, tsy nisy hatsarana teny aminy, natao jiola, natao marary, raha raisitsika amin'ity topika ity amin'izay. Io misy Jesosy Kristy mitondra aretina, satria ny signification an'ilay aretina dia midika fa tafasaraka amin'Andriamanitra isika, abandonné complètement. Amen. Alléluia. Ary eo indrindra misy an'ilay teneniko teo hoe révélation. Ao anatin'izay hoe tafasaraka tamin'ny tsy to, tafasaraka tamin'ny ray tsy to Jesosy Kristy, dia nisy ny révélation à partir an'ilay antso hoe raiko nahoana de mahafoy ahy ianao. Dia niaraka tamin'izay lozongozonina ny lanitra, nisy ny aizina maneran-tany, éclipse totale tamin'ny ora fahaenina ka hatramin'ny ora fahisivy. Eo dia misy samanana interprétation, samanana ny fandikana, ohatra hoe Marka, hafa ny any Matthieu, hafa ny any Luka sy ny sisa rehetra, ny bokin'ny Jaona, fa en gros nisy an'izay niofitrofotra ny herin'ny lanitra, nisy ny éclipse totale, nisy ny horohorontany, nitritra ny lamba atao amin'ny tempoly, nitsangana ny maty tany am-pasana sy ny sisa rehetra, révélation. Ary izay indrindra no bazin'ny fanasitranana. Zay ny bazin'ny fanasitranana ry havana, sœur sy frère. Eno tsara ity zavatra teneniko ity. Teo aloha kely teo dia niteny hoe ny zavatra zaraiko aminao dia tsy hoe avianao sitraniko, avianao ametrahako tanana. Be da be ny passage biblika milaza an'izany, ho avy ny fanazavana amin'izay tsika rehefa kelikely eo hoe avianao ataoko an'izao, avianao ataoko an'izao, avianao manao consultation aty amiko. Fa ilay base révélation zay zaraiko aminao eto dia le hoe misy aretina io ngezabe mangeja anao, misy aretina io mietofy anao Jesosy Kristy, misy faharatsiana io fitafianao, misy fahalemena, misy persécution, misy famonoana, misy zavatra be da be tahaka an'izany mianjady amin'i Jesosy Kristy, endrika zanak'Andriamanitra, endrika mety ho ianao ihany koa ao anatin'ny aretina hoe abandonné total. Dia miaraka amin'izay misy cri de révélation, misy cri miantso ny herin'Andriamanitra, ary zay ry havana no sekrean'ny fanasitranana. Dia miaraka amin'izay misy hetsika Andriamanitra tsy to mandinika ny vosony fo, mamaly atsika tsiraray avy izy araka ny etaetapotsika tsiraray avy dia manatsotra ny tanana izy miseparé ary midésiré ny voile izy ny hevitra manasaraka anao zanak'Andriamanitra sy Andriamanitra tsy to, dia miaraka amin'izay mirestauré ny zavatra rehetrarehetra izy ary manozongozona ny fanagejany Satana sy ny aizina hoentin'ny Satana mamatotra anao izy dia miaraka amin'izay dia tonga sy tanteraka amin'ny mpino anankiray, zanak'Andriamanitra anankiray ny fanasitranana. Zay ny teboko voalohany zay sœur sy frère, raha netiko niainga tsotsotra tamin'izay fanazavana ny Isaia toko faha 3:10 ny resakitsika. Tany am-piandohantsika dia niresaka hoe vatana saina fanahy. Matetika moa ny aretina dia ilay arabatana no tena mibahana be eo amin'ny masom-pijeritsika sy ny saim-pandraisatsika, zany hoe ny saitsika mandray zavatra, satria ny vatana dia tena reny ny nofo mihitsy no ilay nerf, no ilay naturatsika sensible de nature humaine zany dia captifa, réceptifa kokoa isika amin'izay douleur izay, après ny émotionnel sy ny aretina spirituel dimension hafa izay. Fa hoetiko amin'izay resaka hoe vatana izay mihitsy souffrance, vatana tahaka n'ilay tranga teo amin'i Jesosy Kristy izay, dia hoentsika amin'izay mihitsy indray no fanazavana manomboka eto hoe tahaka ny ahoana ihany koa sary no fisehoan'ny tranga anankiray
ahafahan'ny fanasitranana tonga amin'ny olona anankiray raha ohatra izy raha ny contexte izany tsy zanak'Andriamanitra izy satria eto misy an Jesosy Kristy arak'ilay Isaia toko 7:12 ny antsika teo hoe zanak'Andriamanitra Jesosy Kristy dia nisy cri de révélation. Izay no tsindriko tsara hoe tena zava-dehibe hoe ninina angezan'ny aretina, ninina angezan'ny souffrance, ninina angezan'ny persécution dia mahazanak'Andriamanitra anao na dia abandonné total renao. Zay de préfiguration an'ny herin'ny Joba ihany koa la esprit Joba. Fatatsika ny tantaran'ny Joba, ohatran'izay koa Etienne martyra voalohany Stéphane izany rehefa nitrombato izy quel que soit zany ny souffrance fa zanak'Andriamanitra izy de nibanjana ny lanitra izy. Zay indray ny cri de révélation nibanjana an'Andriamanitra izy de nahita ny lanitra nisokatra ary nahita ny raitsi-to sy Jesosy Kristy zanaka teo akavanan'Andriamanitra raitsi-to fanasitranana zao zany manoloana ny douleur sy manoloana ny aretina. Fa eto amin'ity fanazavana faharoa ity indray de izao indray no nazavako ifampizarantsika hoe raha ohatra kosa sary tsy zanak'Andriamanitra fa mpinotsotra mazava ho azy satria tsy zanak'Andriamanitra dia tsy afaka hanana an'izay cri de révélation zay, tsy afaka hanana an'izay fahefana hoe réflexe de nature amin'ny mahazanak'Andriamanitra hoe mahabanjina ny lanitra tahaka ny Etienne izay, tsy manana n'ilay esprit Joba maharitra amin'ny zavatra rehetra izay mangeja sy manepitra de tahaka ny ahoana kosa ho an'ny olona anankiray ny fanazavana sy ny fanasitranana tokony mipetraka ho an'ny olona anankiray mifanitsy amin'izay contexte izay. Misy lehilahy anankiray marary ny paralysisa marka toko faharoa misy ihany koa ny filazantsara hafa de ity lehilahy ity tsy nifaritany soratra masina hoe mpino izy fa nalaza be tao amin'izany torana Capernaum zany hoe misy Jesosy Kristy mpanasitrana mpanangana maty Jesosy Kristy zanak'Andriamanitra Jesosy Kristy voasoratra ny mpaminany sy rehetra de noho nilaza Jesosy Kristy mifindra toerana sy mifindra tendrombohatra miondra anaty sambo kely mitoroteny de maraha-pamantarana sy fahagagana zay le resaka ministère sy don spirituel fanomezam-pahasoavana sy ny sisa rehetra de reny ty lehilahy izay marary ny paralysisa ity fa misy an'izany Jesosy Kristy zany fa noho ny fahafenon'ny olona noho ny tsy fahafahana isitraka mitoroteny fizanan Jesosy Kristy na ny sy ny olona be loatra izany dia fatatsika ny tantara nitady moyen hafa ny marary teto ilay marary ny paralysisa sy ny olona izay ny soutenir azy nitondra azy de nivakina ny tafitrano de nahidina avany ambony tafitrano dia tamin'ny alalan'izay no nositrany Jesosy Kristy de ozy Jesosy Kristy hoe anaka voavela ny elokao niaraka tamin'ilay fanasitranana. Inona moa sœur frère no zavatra tiany soratra masina ampitaina amitsika ao ambadiky zany teto dia mbola miverina foana ilay fampidirana no lazaiko tany am-piandohana hoe tsy Jesosy Kristy no miteny hoe avy anao ry marary ny paralysisa traniko, tsy Jesosy Kristy no miteny hoe tongava aty daholo fa misy Jesosy Kristy no nilaza sy ny voninahitra ny gloirany lay laza resahana eto dia tsy célébrité ohatrany hoe coupe du monde zao malaza am'izao vanim-potoana zao na Barea na Rihanna na Céline Dion na ohatra hoe raha ilaza ny Jesosy Kristy eto de tsy célébrité tompoko somary tapatapaka ny connexion antsika ialana tsiny fa izy anana ny tompo tafaverina le izy fa lay ilaza Jesosy Kristy eto de lay gloire lay voninahitr'Andriamanitra lay hoe Andriamanitra mahagaga rainy mandrakizay Andriamanitra mahery zany hoe lay natioran'Andriamanitra izay lay laza ambara eto de eto misy olona marary ny paralysisa tsy zanak'Andriamanitra tsy nifaritany soratra masina hoe olona efa natao batisa olona efa nateraka indray olona efa miteny amin'ny teny tsy fantatra tsy nifaritany soratra masina hoe olona tsy mihinana biby maloto sy ny sisa rehetra tahaka izany araky ny dogma sy ny religion sy ny fitaizana anara-piangonana isan-karazany ary ny famaritana isan-karazany araky ny famaritany tsiraray hoe olona efa nateraka indray fa olona marary ny contexte eto
de ity marary ity misy efadara tsy diso a miasiste azy fa noho izay lazan Jesosy Kristy araky ny fanazavako toe sy ny faefan Jesosy Kristy de reto olona miasiste azy reto no mitondra azy eo anatrehan Jesosy Kristy. Inona moa ny tiana ampitainy ny soratra masina amintsika amin'izany? Sœur sy frère, be da be isika no tsy en relation amin'Andriamanitra, tsy nateraka indray. Be da be isika no tsy manana fifandraisana amin'Andriamanitra, tsy zanak'Andriamanitra, tsy nanolo tena tamin'Andriamanitra, fa gejainy aretina. Zay mantsy ny sujet atsika eto. Ny dikan'izay araky ilay Matthieu toko faharoa vakitsika teo a, ary mampita famarinana amintsika ny filazantsara, de mila assistance isika ao anatin'ny aretitsika. Ary lay assistance ilaitsika dia assistance mitondra atsika hanantona fanasitranana, hanantona an Jesosy Kristy. Alleluia. Izay ny teboka faharoa. Raha misy zany ny olona anankiray te ho sitrana izy, samy mamantatra ny tenany, tsy manana ny état normal izy a, satria izay le nazavaiko tany amin'ny fampidirana hoe ny olona anankiray matoa marary, ary araka ny Torah lay nivakitsika, efa nivakitsika sa mbola tsy nivakitsika, Exodosy a toko 7:7 hoe manompo an Jesosy tompo a, ianao sy ny ankohonanao a dia esoriko aminao ny aretina, ho tahiko ianao a sy ny sisa rehetra. Ny dikan'izay a de miala ny aretina. Zay le nyteneniko teo hoe ny olona anankiray zany rehefa tratra ny aretina izy de ny dikan'izay déstabiliser izy a, zany hoe tsy ao lay fanompona, raha tsy hoe cas par cas ohatran'ny tantaran'ny Job, hoe misy mihitsy volonté divine mampiditra an'le olona ao anaty aretina satria misy vision an'Andriamanitra sy misy sitrapon'Andriamanitra tia mipetraka amin'izay. De eto amin'ity kanty marary ny paralysisa ity, zay ivelan'izay contexte hoe Exodosy toko 7:7 zay hoe na possible ihany koa anatin'izay contexte zay, satria izy tsy mpanompo an Jesosy Kristy, tsy en relation amb Jesosy Kristy izy, dia narary ny paralysisa. Ary teo ny soratra masina arak'ilay fanazavana tsindritsika de hoe mila assistance, ilay assistance no mitondra an'ilay olona ho amin'ny fanasitranana, mitondra an'ilay olona manantona an Jesosy Kristy. Ary zay mihitsy a lay ka eto hoe misy lehilahy ny lanja n'ilay marary ny paralysisa, na le lehilahy koa ara tsy converti, tsy voalaza ny soratra masina, fa fatany fotsiny ny hery sy lanja an Jesosy Kristy, lay laza an Jesosy Kristy araky ny fanazavana ny editsika teo, dia atraverany hoe tafitrano nosokafana de nahidina avy any ambony tany a ilay marary a, de teo izy nandray fanasitranana. Ary niaraka tamin'izay de hoy Jesosy Kristy hoe voavela ny eloko ao, mitsangana beton ny fandrinao. Important be koa zay hoe voavela ny eloko ao, zany hoe tao anatin'izay fanasitranana izay zany de nisy an'ilay eloko. Ary zay manamafy an'ilay zavatra andresantsika teo hoe satria eto misy contexte na olona anankiray marary ny paralysisa, qui veut dire hoe tsy manana relation amin'Andriamanitra satria voafatotro lay eloko. Ary lay eloko iny a, iny fonosana eloko izay mamatotra atsika iny tsy maintsy miala aloha, iny tsy maintsy voasana aloha, ahafahantsika manana fifandraisana amin'Andriamanitra. De izay no mitondra atsika ho amin'ny fanasitranana. Miaraka amin'izay hoe voavela ny eloko ao a, sitrana beton ny fandrinao, ny eta mavesatra ao. Ny fahamarinana faharoa raisitsika ihany koa zany de hoe ho atsika zay tsy manana relation amin'Andriamanitra, ho atsika zay tsy manana fifandraisana amin'Andriamanitra, de mila mipetraka aloha ilay assistance, ilay intermédiaire capable milanja atsika sy mitondra atsika, manantona an Jesosy Kristy, manantona ny voninahitra Jesosy Kristy fanasitranana, manantona n'ilay gloire an Jesosy Kristy, manantona ny ministère an Jesosy Kristy, manantona ny fahatsarany sy ny fahefana, manantona n'ilay famelan-keloko Jesosy Kristy. Satria le hoe voavela ny eloko ao a, beton ny fandrinao a, dikan'izay de hoe sitrana ianao. Alleluia. Ary zay assistance izay ravana no matetika tsy ampy eo amin'ny olona. Ilay olona assistant eto, ilay nilanja n'ilay marary eto, dia tsy diso repère izy, na de hoe tsy en relation amb Jesosy ary. Important be zay, zay vision an'izay.
hoe iry misy mpanasitrana tonga de antsika ny manatona Jesosy Kristy no nitondra vokatra niaraka tamin'ny famelan-kely koa ho an'ilay voatondro teto fa victime marary ny paralysis. Ny zavatra misy mantsy amin'izao vanim-potoana iainantsika zao de isika ao anatin'ny aretina tellement efa misurpassé be atsika ilay aretina tellement ngeza be eo amin'ny fiainantsika ilay tsy mahita olona capable amin'io assistance io isika tsy mahita fiangonana miorienté atsika ho am' Jesosy Kristy itsika tsy mahita an'izay fahitana izay tsika tsy misokatra am'izay ka satria tsy misokatra am'izay masotsika de isika no manao dingana oro anefa isika marary oro anefa isika ferena oro anefa isika farofy oro anefa isika tsy manana fifandraisana amin'Andriamanitra raha araka ao le fanazavana noetiko teo satria isika marary dikan'izay dia tsy manana fifandraisana amin'Andriamanitra isika tsy manompo an Jesosy Kristy isika tsy manompo an Yahweh Elohim isika Exodus 7:3-5 dia tonga amitsika ny aretina. Alléluia. Donc zany tokony ho fatatsika tokony ho tsapatsika am'ty ka faharoa ity hoe tsy zanak'Andriamanitra tsika tsy manana fifandraisana amin'Andriamanitra tsika tapaka tanteraka ny relation antsika amin'Andriamanitra mila manana olona à côté atsika isika mila mahafantatra olona manana vision tsara sy capable tsara hoe afaka mitondra atsika eo am' Jesosy Kristy isika izay manana aretina am'izay tranga izay tsy ny olona ino no ianteheratsika ary eto de manipy message ho an'ilay sœur Sranabavy tany amin'ny MP hoe aiza anao mivavaka za teo sitrana zay zao iza arak'ilay zavatra ny teneniko teo de miorienté anao ho any am' Jesosy Kristy ary zay koa ty message ampitaiko aminao ty araka Timothée 2:2 ity hoe misy olona miassiste anao mitondra anao manoro anao an'ilay repère manoro anao an'ilay plaque hoe io misy Jesosy Kristy mpanasitrana sokafako ny tafitrano mitadiny moyen ny accès rehetra ako afahanao misitraka n'ilay fanasitranana am' Jesosy Kristy de atolotra an Jesosy Kristy anao de miaraka am'izay sitrana betaony fandrinao voavelany eloko ao zay ny teboka faharoa am'ty resaka fanasitranana ity sœur sy frère. Ny teboka fahatelo de mazava ho azy fa resaka ministère don spirituel la fanomezam-pahasoavana docteur ministère ihany koa mpanasitrana fa eto de mampitandrina atsika tsy resaka be etsika iza ao toetra ny fanahy par rapport am'izay zavatra andresantsika izay hoe mila assistance ianao ahoana moa ny ahafahanao manana an'izay hoe iza ao toetra ny fanahy zay raha tsy voaray anao lay don de l'esprit mamantatra fanahy samihafa de miverina am'ilay fanazavantsika teo indray hoe ianao tapaka ny relation amin'Andriamanitra tsy manana an'ilay don ianao tsy manana an'ilay fanomezam-pahasoavana ianao de tonga miatsampitsampy amina fiangonana sy mpanao fahagagana sy faux miracle sy église de prospérité ianao de any ianao no mitady fanasitranana de metrametrahan'olona tanana tsofotsofon'ny olona rano any ora nefa resaka esprit le izy de miampy sy mitomby any lay eloko ao ary mitomby any lay aretinao ary ny zava-doza de lasa tonga manana vie mamay ianao satria endoctriné petit à petit am'ilay fiangonana ianao dia mitombo lèpre lay apokana aminao mialatsiny am'izay fanoarana zay mitombo lay aretinao de zany niendriky ny fiangonana misy am'izao vanim-potoana iresantsika zao mbola pire noho ny 7 église apocalypsie 2:2 apocalypsie 2:3 de am'ty resaka don ity rehefa misy fotoana ho resantsika ahoana ny famantarana azy ahoana ny am'ireo fanomezam-pahasoavana sy ny ministère izy io dia sokafan'Andriamanitra mihitsy ny masonao au moment précis dia manatona ny olona io nao ary au temps présent tena hoe amin'ny instinct tena hoe taimina parfait mihitsy no isin'ny fanasitranana lay andany mametra tanana satria izy voaositra ho am'izay amin'ny maha-docteur azy lay olona ihany koa izay mangetaheta fanasitranana misy marary veo aminareo aoka izy anatona ny loha olona anositra diloilo ny fiangonana oppresi mihitsy ny zavatra resahany eto zany tena hoe tsy misy dérapage tsy misy tsy fifankazahoana fa tena ny fanahy mihitsy no nitona n'ilay marary any fanahy ihany koa no nitona n'ilay
olona mametra tanana sy manositra diloilo na mitondra mbavaka sy ny sisa rehetra de miaraka am'izay misy voninahitr'andriamanitra misy témoignage misy zavatra ngeza be mirestaurer an'ilay olona indray ary mahatonga an'ilay olona matanjaka sy mahery no ilay teo aloha ary ihany ko ilay olona manana ny osotry ny fanasitranana misandratra sy mitombo hatrany ny herin'andriamanitra ny fahasoavan' Jesosy Kristy eo amin'ny fiainany sy ny toe-panimpony mifampitohy daholo zany zavatra resantsika izany. Zany akory tsy marava an'ilay contexte hoe izao famantarana izao no anaraka izay mino isotro zava-mahafaty izy andray mianarany izy metra tanana marary izy de ho sitrana ireny. Misy efa ny-expérimenté an'izany sika sorana ny tompo na ny tena koa raha efa ny-expérimenté an'izany fa tsy hoe izay no isaky ny misy marary dia metra tanana amin'ny nefa le izy tsy fandomeza-pahasoavana atao anaty kokory fa izay de mitohy amin'ilay fanazavako te hoe misy moment sy timing précis ary misy zavatra apetrak'Andriamanitra témoignage zany zavatra zareko aminao zany za zao ny miaina an'izany précis daholo ny zavatra ataon'Andriamanitra fa tsy misy zavatra arrangena sy tsy misy zavatra programmena sy tsy misy etsika filako avy amin'ny fisainako. Zay le nyteneniko hoe avianao sy tranoko, avianao ametrahako tanana, avianao etoko ambavy, be da be ravana no pastor namana kaiky miditra amin'izany be da be ny fiangonana tsy miresaka fa tsy fanasitranana foana isan-kalady avianao sorona devoly avianao zao za de mampitandrina atsika sy mampita message amintsika ary mampahery atsika ihany koa ilay relation zany amin'Andriamanitra izay fisin'ny fitohizana ao amin'Andriamanitra izay fantsona izay canal izay tokony isy fluidité fikorianana aminao sy Andriamanitra izay ny tena tiana ampitana aminao atao anatin'ity hoe misy marary vao aminareo aoka izy anatona ny olona Jesosy Kristy afaka miseho olona ihany koa eo amin'ny situation misy anao anositra diloilo ny fiangonana manositra onction fanasitranana ihany koa afaka diloilo zany de miaraka am'izay miseho ny voninahitr'Andriamanitra sy ny sisa rehetra. Alléluia. Ena tompoko amaraparanazy sika tsy de tsara ny connexion fa iezaka alamina amin'ny vanim-potoana manaraka ny 1 Thessaloniens 5:23 no maranantsika azy hoe Andriamanitry ny fiadanana ane amasina anareo ho samotanteraka ambinina avokoa ny vatana saina fanahanareo mba samotanteraka tsy anatsiny amin'ny fiavian' Jesosy Kristy zay efa avy Jesosy Kristy efa niseho Jesosy Kristy ho an'izay mahatsapany amin'ny alalan'ny dimensiona isan-karazany mitombo arak'ilay voasoratra any amin'ny Ezekela hoe ankikely andoalika ambalahana antratra hatrany amin'ny loha sy ny sisa rehetra zay le retour ny Jesosy Kristy jusqu'à hoe plénitude enlèvement collectif contexte Thessalonianina voalohany ainsi de suite salut famonjena any tena bazin'ny fizarana amaranantsika azy ny tena bazin'ny fanasitranana sœur sy frère dia finoana. Ny bokin'ny Jakoba toko faharoa 14-18 de manambaran'izay finoana zay hoe arahana asa tia napetraka amin'ity finoana ity de hoe io finoana io no manetsika atsika ho amin'ny fanasitranana. Asa raha mandinika nareo any amin'ny contexte ny filazantsara inisaky manasitrana olo Jesosy Kristy de hoe ny finoanao no nahavonjy anao voavela ny elokao raha vehivavy lehibe ny finoanao ny finoanao foana ary fantatsika rehetra fa Jesosy Kristy dia mandinika ny vosony fo nisy fotoana ny fariseo any monomonina sy noatra an'izany tany am-pony dia namanky batsila ny Jesosy Kristy betsaka ny contexte ao amin'ny filazantsara manambaran'izay ny finoana Jakoba toko faharoa ary ny bokin'ny Hébreu toko faha 1:20 andininy fahenina dia fantatsika rehetra hoe tsy misy azo atao nininona mihitsy tsy misy afaka atao azahoana sitraka amin'Andriamanitra raha tsy manana ny finoana io finoana io raha zavaiko tsotsotra de hoe ohatran'ny semence kely izy io graine kely avy amin'Andriamanitra tsy to misy fotoana Jona mpanao batisa rehefa nanao batisa izy teny amin'ny Jordana de tonga ny ireo tananaky ny menarana ny fariseo sy ny mpialina sy ny mpiatsara velatsy sy ny mpiapanga rehetra zany de ozy Jona mpanao batisa hoe mamoazy aloha voa mendrika fibebahana zay le graine kely zay zany hoe le etaeta sy le etapo lay finiavana kely lay toepo lay fietsehany zay semence izay ao anaty ao zany
tokony isy an'izay voy izay de ohatra an'izay ihany ko hoe ny olona anankiray te ho sitrana zany dia mila manana n'izay graine sy finoana sy homansa kely ao anatin'izay izy hoe te ho sitrana zava-dehibe ihany koa zay ary manampy betsaka na zanak'Andriamanitra ianao mazava ho azy raha ny contexte zanak'Andriamanitra araka ny ohatra ny raisitsika teo dia lehibe ao anatin'izay finoana izay ary miasa amin'ny finoana izy miorona eo ambonin'ny finoana izy Jesosy Kristy satria Jesosy Kristy io finoana io manetsika atsika ary izy ny tonga semence kely hazo fataro mivoany ny hazo manana fifandraisana amin'ny Jesosy Kristy ny olona anankiray tsy misy hazo tsara mamoa voratsy de Jesosy Kristy mamoa an'ilay vo de iny lay vo iny lay semence tonga finoana any anatin'ny olona anankiray de iny no manetsika ny olona anankiray rehefa tojo olana sy aretina izy iny no manetsika ny olona anankiray atohatra fakapana zay lay semence izay zay la finoana izay iny no mitondra révélation an'ilay olona atsapany hoe ay moa za manana an'Andriamanitra tsy to ay moa misy hazo arbre de vie tao amin'ny sahany tena izay maharesy Apocalypse 2:3 izay maharesy manana anjara amin'ny hazonaina ay moa misy an'iny hazo arbre de fruit iny arbre de vie iny mamovo semence finoana zava-dehibe io ry havana ka io finoana io tsy resaka mamaky baiboly tsy resaka mivavaka ny ampiangonana tsy resaka ohatran'ny ataoko zao hoe mitoriteny mizara tsy zany finoana io na de hoe il fait partie dans le sens hoe misy ministère nomena ny olona tsirairay sy ny fanomezam-pahasoavana araka ny fitiavan'Andriamanitra sy ny fahalehibiazany ny famindrapony fa io finoana io dia Jesosy Kristy mihetsika lay vo lay semence ao anatitsika mampiditra atsika atrany amin'ny resaka voninahitra makany amin'ny voninahitra Andriamanitra tsy to ary raha hazonao zay fanazavana izay dia azonao hoe io finoana io ihany koa no manetsika anao manosika anao fanasitranana ny sujet atsika eto aretina miala amin'ny aretina makany amin'ny fanasitranana de io finoana ihany koa no manosika atsika miala amin'ny fahafatesana miditra amin'ny fiainana mandrakizay vie éternelle resaka salut indray no resakitsika eto alleluia ary zay nahatonga ny bokon'ny Jakoba mitondra ny révélation hoe finoana tsy maintsy raha anasa Jakoba 2:2 satria io finoana io etsehana mihetsika ary ny tokony io zany ny tena base ny finoana io finoana mihetsika ny dikan'izay dia Jesosy Kristy no mihetsika sy miasa ao anatsika zany hoe ny toe-potsika teo sitrana ny toe-potsika mangetaheta fanasitranana tsy ara-tsaina tsy resaka émotionnel fa à la base ny finoana dia Jesosy Kristy mihetsika ao anatitsika satria ao anatin'izay dia misy objectif an'Andriamanitra hoe mba ho iray ihany izy rehetra zany hoe io misy an'Andriamanitra tsy to ray izay plénitude ny fanasitranana tsy misy aretina ao an-danitra tsy misy arestina ao amin'ny fiainana mandrakizay tsy misy fijaliana tsy misy rofy fa isika kosa ilay fatoran'ny aretina fatoran'ny émotion atsika fatoran'ny fijaliana fatoran'ny zavatra tahaka izany de misy vo semence Jesosy Kristy finoana manetsika atsika manosika atsika ho any amin'ilay fiainana tsy misy aretina zay lay aiko aminao tsotsotra alleluia alleluia dia miasa eo anelanelan'izay am'izay ny fietsehana rehetra hoe misy mpanompon'Andriamanitra misy tsy mpanompon'Andriamanitra ny resaka don de discernement olona manana ny ministère sy ny sisa rehetra mihetsika miaraka amin'izay ny fietsehana rehetra ambaram-patonganao any amin'ny resaka fanasitranana zay nao zambara sœur sy frère mialatsiny fa tsy maintsy ho tapahantsika satria ratsy de ratsy ny connexion saorana ny tompony amin'izay zavatra voasara izay anao zay manana aretina dia efa nameko anao zay ny carte sur table de anjaranao no miexpérimenter satria zay lay fanompotsika an'Andriamanitra tsy toa expérience manao dingana itsika manetsika n'ilay finoana isika ary raha ohatra ny tsy manana n'ilay finoana raha ohatra tsika mbola tsy manana relation amin'Andriamanitra raha ohatra tsika mbola matsapa tena hoe tapaka ny fifandraisana amin'Andriamanitra noho ny ozina noho ny zavatra be tabe isan-karazany tahaka izany de efa nisy valiteny narosiko teo hoe mila assistance isika mila olona miassiste atsika isika fa lay olona miassiste atsika de olona manana repère tsara hoe afaka mitondra anao eo amin'ny Jesosy Kristy zava-dehibe zay raha fantatrao sy araka ao lay fanazavana
no resantsika teo ny zavatra mampanaelo ry havana sy azo ambara ihany koa rehefa tena mafy eo aretiny io tenako zao nefa nienan'izany tena niery ara hoetitsika mihetsika niera hoetitsika mivavaka hoetitsika mitondra n'ilay cri teo afaka tsy ao satria izay mihitsy ilay hoe tafasaraka amin'Andriamanitra isika arak'ilay Exodosy toko 7:7 mivakitsika teo tena tapaka ilay liantsika amin'Andriamanitra satria Andriamanitra tsy misy aretina isika misy abokana misy aretina misy fahotana fa ny tena zava-dehibe ny tena zava-dehibe dia noho tsara ty hoe Andriamanitra dia mandinika ny vosiny fo soyez sincère fotsiny soyez sincère ao anatin'ny cri na dia tsapanao zao raha hoe tsy manana relation amin'Andriamanitra ianao dia tsapanao zao hoe tapaka ny fifandraisana amin'Andriamanitra na dia tsapanao hoe tsy mahare kasika intsony ianao tsy mahare fahatsapana intsony ianao ny amin'izany hoe fivavahana izany dia ataovy ihany ny vavakao sincère ianao ataovy ihany tsopo ianao ataovy ny vavaka ataovy ny fifonana ataovy ny fitarainana tohizo ny fidradradradrany eo amin'Andriamanitra fa izao Jehovah Andriamanitra reo izy mandinika ny vosony fo zany hoe ny heritsainao no mitondra anao eo anatrehan'Andriamanitra amin'izay fotoana izay malgré hoe misy aretina mamatotra anao sy manandevo anao zava-dehibe eo mason'Andriamanitra izay tena zava-dehibe satria ianao ilay tsy misy finoana ianao lay tapaka relation amin'Andriamanitra ianao lay tsy manana tsy ao amin'ny parvian'ny tempoly akory tsy ao amin'ny tokotanin'Andriamanitra ianao lay feno ny lepra feno ny abokana feno ny faratsiana rehetra natao tsinitsiny Jesosy Kristy teo amin'ny hazo fijaliana abandonné total ianao no mikika hoe raha eo mamindrafo amiko Jesosy zanaky Davido mamindrafo amiko tsy mba ataon'Andriamanitra tsinitsiny zany tsy mijery ny mahajiosy anao izy na tsy mahajiosy anao tsy mijery ny mampiangona anao izy tsy mijery ny lehilahy na vehivavy tsy mijery saranga tsy mijery hoe mahay miteny jiosa tsy mijery hoe mihinan-kisosa tsy mijery an'izany Andriamanitra fa ilay hika anao hoe ianao olona tsy fantany akory ianao lay olona tsy any aminao akory ny masony ianao lay olona hoe misurpasse anao ny aretina ilay le tena hoe repotra tototra milomano ao anatin'ny fahantrana sy ny sisa ianao no miantso mafy hoe ry Jesosy zanaky Davido mamindrafo amiko tsy ataon'Andriamanitra tsinitsiny zany ary zany ny tena témoignage ngeza be mihitsy hoe io misy olona anankiray lehibe no ity planeta ity ny aretiny fa iny aretiny iny tonga tsinotsinona aminy fa ilay relation te hifandray amin'Andriamanitra iny ngeza be aminazy ilay hoe teo voavela eloko satria hoe araka aloha fanazavana teo voavela ny eloko ao dia niaraka tamin'izay sitrana lay lehilahy marary ny paralysisa matitoko faharoa iny ny tena ngeza be aminazy misy fifaliana lehibe ao an-danitra ao isokatra amin'ny varavarany lanitra isokatra ny fanasitranana isokatra aminao ihany koa ny boky ny fiainana mirary soantsika rehetra amanaraka indray miresaka loha hevitra hafa isika nampitsika ny fanazavana ny amin'izay satria ny arahantsika nahita teto somary ratsiratsy ny fifandraisana satranao tomporay masina tsy toa raha mbola afaka anjaran'izay zavatra tokony nozaraina izay mamindra fo amiko voalohany indrindra mamindra fo amin'ny sœur sy ny frère ihany koa izay ao anatin'ny lotompo ao anatin'ny aretina ao anatin'ny fahajambana tsy mahalala ny tenany hoe mila fanasitranana izy tsy manana repère izy tsy manana assistance izy tsy manana finoana ihany koa izy tsy manana relation amin'Andriamanitra tsoa izy amiray aminao mamindra fo aminay rehetrarehetra Jesosy izay rehetrarehetra reto dia manana aretina izay rehetrarehetra reto dia ao anatin'ny ferena farofy fantatrao tsy misy miafina aminao izany aretina izany ianao ne tompony mitondra ny fanasitrananao ary ianao nefa niseo taminay roa arivo taona lasa izay Isaia toko 7:10 mitondra ny rofinay ny aretinay ianao na dia natao tsinotsinona raha tsy nisy nahafantarana anao tsy nisy hatsarana teny aminao natao mihitsy zay tsy nahafantarana anao intsony hoe zanak'Andriamanitra ary abandonné total ianao noentinao ny rofinay ampio izay andray ny valeur n'izany famonjenao izany ny sens sy ny atiny zany famonjena nentinao teo amin'ny hazo fijaliana izany ianao irery any Jesosy Kristy no mpanasitrana mba tsy antoratoraka amin'ny antoko-pinoana sy ny karazana charlatan sy ny olona toy izany izay ireo mpanararoatra amin'ny alalan'ny filazantsara sy ny soratra masina fa
iantefa aminao irery any raitsy to amin'ny anao rery any tompony voninahitra ny raha maherin' Jesosy Kristy mitomboka